Alomerabantsika tsy avindrehetra tsy ty alarobia fa 7 volana jolay ity ary misaotra an'Andriamanitra hatrantsika ny amin'ny tombonandro izay omeny antsika. Alohan'ny hidirantsika ny mofinainana io dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io misaotra anao indray izay satria manana tombontsoa lehibe dia ny fananana ianao. Ianao izay mbola manome ny fofinaina hahavelomanay, mitazona ny fonay mba hidoboka ary koa manome tsilotsainanay mba hijery sy handray zavatsoa mihoatra lavitra noho ny hita maso. Eto izay ankehitriny handray ny fahasoavanao dia aoka hiavao tsy tahaka ny omaly fa hiavao mandrakariva ny isan'andronay miaraka aminao ary azahoana hery avy ny isan'andro ihany koa ka tsy tahaka ny taloha izahay fa ho avoazinao mandrakariva sy ampijoroanao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpitsara ny velona rehetra. Nalaina amin'ny Korintianina 2:5-10 manao hoe fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Amen. Teo ambany fitaoman'ny Satana dia nisafidy jiolahy sy mpamono olona ireo jiosy. Raha tokony ho nisafidy an'i Kristy ary nifamatotra tamin'ireo tokony olona ireo ho amin'ny fitsarana amin'ny andro farany izy. Izao ny lazain'i Pilato raha nanondro an'i Kristy: indro ny mpanjakanareo, saingy tafeo entitra ny antsoantson'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanorandalàna hoe ento, ento, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Dia hoy Pilato hoe omboako amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjakanareo? Ary namaly ireo loharohan'ny mpisorona nanao hoe tsy manana mpanjaka hafa-tsy Kaisara izahay. Dia nanolotra azy Pilato, izy izay nilaza fa tsy mahita heloka aminy mba hikapohana azy ny sazy faran'izay loza be sy tsy misindra fo no nomena hiahatra taminy. Indro ilay niaritra ny fanalam-baraka sy ny fahoriana teo amin'ny hazo fijaliana fa mandray ny valisoa lehibe indrindra ao amin'ny filan-kevitry ny lanitra ka mianatra eo amin'ny seza fiandrianana ary ekenipon'ny lanitra manontolo mpanjakan'ny olona masina. Nanao ny asa-pamonjeny izy ary naseho manoloana ireo tontolo tsy lavo sy ny fianakavian'ny lanitra fa ny asa izay natombony dia vitany manarina an'izany. Ny lanitra manontolo sy ny tontolo lavo, ireo olo-masina sy ireo mpanota dia tokony haiky fa ilay nombonina teo amin'ny hazo fijaliana no mpitsara ny olombelona rehetra, ny satry-boninahitra rehetra izay omenan'ireo olo-masiny avo indrindra dia hipetraka ary hapetraky ny tanan'i Kristy eo amin'izy ireo tanana izay nomelohan'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ombona amin'ny hazo fijaliana. Kristy no manolotra ny fahasoavany fibebahana ho an'ny olona. Ny fahamendrehany dia neken'ny ray omena ny fanahy tsirairay izay andrafitra ny ankohonan'Andriamanitra. Ny tanany torotoro sy voaratra ihany no afaka ny manome azy an'ireo fampiononana. Ny tanany iny ihany koa no afaka mankahery antsika. Ny tanany iny ihany koa no afaka mamonjy antsika sy afaka manome antsika ny fiainana mandrakizay. Noho izany, ho ve tsy zava-dehibe loatra amintsika isam-batan'olona izany ny fahamarinan'ny asantsika? Dia izany no hitodihan'ny saintsika ankehitriny, mpitsara ny velona rehetra Kristy, na ireo nanombo azy, na tsika izay maniratsira azy, na tsika ihany koa izay efa manaiky azy ka hiroso amin'ny tsara indrindra. Ny haneriko aminao dia aoka hiazona azy mandrakariva, hifona aminy isika ny amin'ny tsy fahamendrehantsika. Hanana fo ilaina tokoa amin'ny fibebahana, hanana fanetrehan-tena lalina ary hanokatra ny fo amam-panahintsika. Hanao hoe ity aho ray io, ataovy araka ny sitraponao ny amiko. Amen. Irainay masina tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany teninao nomenao anay ny maraina izao. Misaotra anao ihany koa nanaiky isolovonanay
maro ny toe-javatra izay tsy fantatsay, tsy fantatr'ireo teo alohanay ihany koa iverinay fa manao ny tsara izay, kanefa manombo anao amin'ny hazo fijaliana. Mangataka aminao izay mba anitsy anay mandrakariva ka hanatanteraka ny teny fikasahanao amin'ny fiainanay, mba ho tontolonao anie ny tontolo misy anay, ary ianao indrindra ho fampiononana ho anay ary ho lalana tonga anay eo amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Piaro